misaotranao jeso malalo tsatr'izao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya. Manatra ny arahabahatrany ho anao izay manaraka ty fandarana fianarana mianatra ny tenin'Andriamanitra ity. Arahabaina manoko ianao tanora izay tsy mahafoy ny fiarahantsika. Amin'ny herinandro ity dia mahakasika ny fanati-panonerana no resahantsika. Ary ny lohateny androany dia hoe Jesosy ilay fanati-panonerantsika. Andeha aloha sika hiaraka hivavaka. Andriamanitro, izany lohateny izany dia maneho aminay fa be dia be ary tsy tampoisaina no nataonao Jesosy. Mankasitraka nanaiky izany ho hisolo ny toeranay. Ary mideranao izahay amin'izao fotoana izao, ny amin'ny tsara sy ny soa rehetra, ny amin'ny fahasoavana izay omenao anay na dia tsy mendrika azy. Mety izy ianao amela ny elokay ary hitarika izao fianarana izao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Mitoera ty amponay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Jesosy ilay fanati-panonerantsika. Ilay fanati-panonerana dia natsoina koa hoe fanatitra noho ny eloko, araka ny dikateny ombonana, satria nanitsakitsaka ny zon'Andriamanitra na ny zon'ny manodidina azy ilay olona. Io fanatitra miavaka io dia natao ho an'ny ota natao tamin'Andriamanitra tamin'ny tsy fanajana zava-masina, toy ny ampafolony sy fanatitra, na ota natao tamin'ny olona manodidina tamin'ny alalan'ny fangalarana ny lainga, ny fitaka na ny herisetra. Miavaka manokana io fanatitra io satria tsy vitany mitondra fanavotana no ilay ota nininana tao izany fa mitaky amin'ilay mpanota mba hanao fanonerana koa. Raha ny marina dia natao tanterana mialohan'ny anaovana ny sorona ny fanonerana vao nahazo famelan-keloka avy amin'Andriamanitra ilay mpanota. Indrisy fa ankehitriny dia atao tsinotsino io fepetra ny famelan-keloka sy fanamarinana eo anatren'Andriamanitra io. Maneho amintsika ny fanati-panonerana fa tsy vitany mandratra an'Andriamanitra fotsiny ny ota ataontsika, fa mitaky ny ran'i Jesosy ho fanavotana sy famelan-keloka, fa mandratra manodidina antsika koa. Ny marina dia tsy misy fanantenana ho antsika na iza ratsy mamela ny fahotana initsika tao Andriamanitra. Maro ny amin'ny ota vitantsika mantsy no ataontsika fanahiny, na fantatsika tsara fa fandikana ny tenin'Andriamanitra ny ataontsika, na tokony ho fantatsika tsara azy zany, saingy ny fidinanao tsy rambina ny teniny isika ka mandatsy iaino ny fieritreretany. Soa fa manondro ny famelan-keloka natolotry Jesosy teo Kalvaria ny fanati-panonerana, na ho an'ny ota inina izany na ny ota tsinahy. Hita amin'ny fanati-panonerana manontolo Jesosy, izy ilay ondry lahy tsy misy kilema, ilay nakakalo sekely volafotsy, izy ilay mpisorona nanarona ny fahotantsika tamin'ny rany sy nanome antsika famelan-keloka. Izy ilay masina dia masina, ilay vonoina ho antsika rehetra, izy ilay sakafo an'ny fanahintsika. Santiona monja ny ampitsopitso maro anorotsiritina ny fanati-panonerana ireo, izay manondro mazava an' Jesosy, ilay tonga fanatitra hodorana, fanati-pihavanana, fanatitra hoanina ary fanati-panonerana ho antsika. Mpamonjy mahagaga tokoa izy. Ivereno le andalana nosoratanao
omaly raha efa nanao an'izany ianao tamin'ny dikateninao, de faharito ireo teny na andihan-teny na fehezan-teny na hevitra hitanao miverimberina ao. De mandany fotoana ianarana an'ilay tsianjery amin'ilay andininy tianao indrindra ary soratim-betsaka zany mba hamora fitadidianao. Ahoana ny ataontsika mba tsy ho ao anatintsika ny fahatsapana tsy mahafinaritra rehefa manohitra ny tsy mety nataontsika tamin'ny hafa isika. Anjarantsika ny mamaly izany fanontaniana izany. Ahoana ny ataontsika mba tsy ho ao anatintsika ny fahatsapana tsy mahafinaritra rehefa manohitra ny tsy mety nataontsika tamin'ny hafa isika. Raha fitinina dia maneho an' Jesosy ny fanatim-panonerana. Jesosy ilay fanatim-panonerana. Maneho ihany koa zany fa tsy vitany hoe mandika ny didin'Andriamanitra isika rehefa manota fa mandratra. Tsy vitany hoe mandika ny didin'Andriamanitra fotsiny isika rehefa manota amin'ny rahalahintsika na manodidina antsika fa mandratra azy koa. Ary zany ilana ilay fanonerana. Fanonerana izay takinay tamintsika nefa dia nataony Jesosy. Ary zany nisaorantsika an' Jesosy nanome ohatra ho antsika koa izy mba ahafahantsika maneho izany amin'ny rahalahintsika. Andeha isika hiara hivavaka hetiham-pamaranana. Mankasitraka anao izay Jesosy eo nanaiko ho fanatim-panoneranay. Misaotra ihany koa ny amin'ny modely tsara izay nataonao. Tsapanay mazava-dehibe an'izany ary tsapanay androany ity. Fa mandratra anao izay mandratra ny havanay, ny rahalahinay, ny anabavinay, ny mpiaramonina aminay izay rehefa manao ota. Tsy vitany herinay miala amin'izany fahotana zany. Fa ianao kosa nefa manana ilay hery mampandresy anay. Ka dia avoky izay hiala amin'ny fahalemena izay mahazo anay tsirairay avy. Raha misy fanagejana manokana mahazo an'ity PMT amin'ny alalan'izany fahotana zany, meteza ianao Jesosy amin'ny azon'ny fandresena napaka ny gadra ary ao ka atsapa ny fiadanam-po izy. Dia tahio ny tokantrano, tahio ny asa izay ataony, tahio ny fianarany ary ny fahasalamana izy na ranofo na ara-panahy. Ny anaran'i Jesosy nanonona vavaka. Amen. Dia izay indray ny fotoanantsika androany mirary soa ary mametraka amin'ny mandra-pitafa mandra-piona ho amin'ny manaraka. Veloma tompoko. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.